Faly miarahaba sika rehetra mpanaraka tsy tahapaka ny watatagasy ny tenako androany isika de nderesidresaka ndray toy ny mazatra moa dia famtinam-baovao no resana amitsika ato anatin'ny video ny watatagasy ka ireto teboka manaraka ireto no fitinina amitsika ato anatin'ity video ity. Any full point mahita fomba hangalarana hatrandry ny olona eo amin'ny fitantanam-bola nihona tamin'ny ramatoa ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rabary Nirina Arson Rindra Hasimbelo sy andriamatoa ministry ny tontolo iainana ary ny fandrosoana lovainjafy Max Fontaine ireo mpiara-miasa avy amin'ny iraka manokana interim-bola iraisam-pirenena. CMIP nanatrika ny symposium des lycées militaires izay natao tao Tour France. Radakaboka namolavola paikady nasionaly ny ministry ny tontolo iainana anteny mirandoholona lany ny volavolam-pandaharam-potoana ary ny marantsika azy any Ambodiangesoka 30 taona tateorina vao nisy nanarina ny trano-pokon'olona. Ireo rehetra eo no fitinina amitsika ato anatin'ity video ity ka manatsika rehetra na commentaire ambanin'ity video ity mba afahana mandravona ny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo manatsika ihany koa ilekeny video antsika ary manatsika tanandroatrany abone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay levana sisy tao watatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika vetrany tonga de vavany dawary. Fitantanam-bola nihona tamin'ny ramatoa ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rabary Nirina Arson Rindra Hasimbelo sy andriamatoa ministry ny tontolo iainana ary fandrosoana lovainjafy Max Fontaine sy ireo mpiara-miasa amin'ny avy ireo iraka manokany ny tahiram-bola iraisam-pirenena izay notarina andriamatoa Frédéric Lambert tamin'ny 30 janoary. Dinika savaran'andro eo amin'ny fiarah-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny FMI ny lasa sy ny hoavy no natao nandritra izany fotoana izany. Marihina fa hitety ireo ministera isan-tokony sy ireo mpiara-mombonantoka amin'ny Madagasikara ty délégation ity mandritra n'ity herinandro ity. Ny 30 janoary ny délégation avy ao amin'ny CMIP izay notarihina andriamatoa colonel Ndramanoro Donatien commande ny sekoly miaramila pirenena no niatrika ny symposium des lycées militaires. Maro ny fanakalozan-kevitra izay natao mba hahafahana manatsara hatrandry mifandraisana amin'ireo lycée miaramila aty Afrika sy any France. Anisan'ny tombony ho an'i Madagasikara ny fahazahoana toerana ary ahafahana mandefa mpianatra roa isan-taona manoho ny fianarana any amin'ny école Britannique de la Flèche izay lycée miaramila andreo frantsay manofana ireo hoavy ny firenena. Nodinihina tao ihany koa ny fanatsarana sy fanamafisana hatrandry ny fifandraisana eo amin'ny roatonta amin'ny lafiny fianarana sy ny maholona. Radakaboka indray namolavona paikady nasionaly ny ministera ny tontolo iainana. Ho fanamafisana ny ady amin'ny radakaboka dia namolavola paikady nasionaly ny ministera sy ireo mpiara-mombonantoka entina hanarenana sy hamongorana anireo karazam-biby ireo. Ao amin'ny fahatratsinanana sy analanjorofo no ahitana ireto radakaboka ireto izay tafiditra teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny sambo ny taona 14 tanjona amin'ny fametrahana paikady ity ny fandrindrana ny asa eo amin'ny rehetra voakasika ity ady amin'ny radakaboka ity izay misy fiantraikany ratsy amin'ny karazan-java-mananaina misy eto amintsika. Anteny mirandoholona lany ny volavolam-pandaharam-potoana neken'ireo loholona izay nivory tamin'ny alarobia 30 janoary 2024 tao amin'ny lapany nosikely ireto daty ireto. Ny zoma 2 febroary 2024 amin'ny sivora sasany maraina no hanaovana andriamatoa premier ministre lehibe ny gouvernemanta ny fampahafantarana ny programan'asa fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana. Ny talata 9 febroary 2024 amin'ny 10 maraina mandritra ny fivirina azony besony maro atrehana no hanaovana vomera momba ny lalàna ny tatitry ny asambômiera sy hamelabelana ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta na ireo solon-tena n'izy ireo ny volavolan-dalàna manova sy mamendo ny andininy sasansasany amin'ny fehezan-dalàna famaizana mikasika ny fanolanana ary koa ny volavolan-dalàna manova sy mameno ny andininy sasansasany amin'ny lalàna laharana faha 4/20 tamin'ny 17 septambra 2024 mahakasika ny vondram-bahoaka amparitra tsy nijaram-pahefana. Ny larobia 7 febroary 2024 kosa amin'ny 10 maraina no entina handraisana fanapahan-kevitra mandritra ny fivirina izay azony besiny maro atrehana ireo volavolan-dalàna misy roa ireo. Ny zoma 6 febroary 2024 no hifarana amin'ny fomba ofisialy ity fivirina tsara-potoana voalohany ho an'ny taona 2024 ity ka amin'ny 3 ora tolakandro no lanonam-pamaranana ho an'ny eto anivony anteny mirandoholona. Any Ambodiangesoka 30 taona ateorina vao nisy nanarina ny trano-pokon'olona. Tamin'ny alarobia 30 janoary no nanomboka ny fanarenana sady fanavaozana ny trano-pokon'olona ao Ambodiangesoka faritra Sava. Tany amin'ny taona 4/7 no nisy fikojakojana farany ity trano-pokon'olona ity ka isan'ny fanahy napetraka ny gouvernoura Teddy Gervais Seramila ny hanavao azy indray amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana. Faly ny vahoaka ny antoerana satria afaka enimbolona dia efa vita ny asa fanarenana. Ary ny farany any full point mahita fomba hangalarana foana ny olona amin'izao fotoana izao. Lehilahy iray izay mpisoloky milaza fa mivarotra menaka ao anaty bidon jaune izany hoe 20 litatra ireny no traingony fokon'olona fa kay rano fa tsy menaka no tao anatiny nefa bidon dia tena mbola ireny mihidy mbola tsy misy sokafana ireny mihitsiny. Efa maro no lafiny
zay izy voatratra izao ka noho izany dia melimelo ihany isika rehetra fa efa tsy kilalana ny mpanao ratsy amin'izao fotoana izao zay tomboky lasy tomboky vavy amaranako an'ity vidéontsika ity ka manasika rehetra na commentaire amban'ity vidéo ity mba afahana mandravina ny hevitra rehetra anavoantsika vidéo manaraka eo manasika ihany koa ilaiky ny vidéontsika ary manasika tanandro hatrany abony amin'ny chaîne-ntsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nisy tonga tatagasy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa Simio, o meka me mito, sasa miano sin, falaviano zautia, fama heri vitia, vanga, atulu chono, tani hesa, atulu chono, tifo kumbaleva, atulu chono. Azam yang atinge, ano tiako.